Antsika na malaza avy any Japon tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao ny ampafantatra ny atsarany Madagasikara any Japon no tanjony sy ireo ekipa izay miara-dalana aminy ka amin'ny alalan'ny fandarana manokana mahakasika ny Madagasikara no amoahan'izy ireo izay tanjony izay. Kano Eiko, mpilalao sarimihetsika sy mpanao atikana malaza any Japon no tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny ampafantatra ny Madagasikara sy aneho ny atsaran'ny firenena malagasy any Japon no tanjony raha ny fantatra ary dia izy ny fandaharana antsoina hoe voyage merveilleux à Madagascar alefa amin'ny fahitalavitra any an-toerana. マダガスカルの世界行ってみたら本当はこんなとこだったっていう雨上がり決済さんの番組でして、マダガスカルのいいところを日本人に知ってもらおうっていう番組です。 Dia izy manao voyage eto Madagasikara dia ny titre voyage merveilleux à Madagascar dia io zany tia ampahafantatsa ny mikasika Madagasikara eto zany no zareo zany hoe représentena amin'ny japonais zany ny momba ny Madagasikara. Mahaliana azy i Madagasikara ary samba ny ity mpilalao sarimihetsika sy mpanao atikana fanta-daza any Japon ity no tonga ity. Raha tonga omaly hariva ny tenany dia nanomboka nijery ireo toerana sy ireo zava-bita mampiavaka ny Madagasikara androany. Anisan'ny nahaliana azy ohatra ny asa tanana malagasy. Ny ekipa izay miara-dia aminy dia ahitana teratany vahiny na expatrié 12 ary teratany malagasy 10. Ny tenany dia mijanona 2 andro eto an-toerana fa ny ambiny kosa dia mijanona tapa-bolana ary dia mizara 2 ny ekipa. Ankoatran'Antananarivo dia anisan'ny toerana hotsidiana ny any Ankify, Diego, faritra Diana, Sava, ny any Nosy, Morondava, Toliara, Mananjary ary Périmée.